baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana trano no iaonako aminao amin'ity androany ity, manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny tenako Richard Andrianjatovo. Manasanao an-trano mba holiana amin'ny fiarahana eto. Ny drafim-panavotana naseho tamin'ny alalan'ny tandindona, ireo no jerentsika. Koa manasanao an-trany. Engany Andriamanitra hita sy ombanao sy ny ankonanao. Ivavaka sika. Ry Raina izay ny an-danitro, misaotra anao fa nomeno anay ny fotoana mba hahafahanay mianatra sy mandinika izay voalaza ny teninao. Koa avilao ny fahadisoanay sy ny fahotanay satria amin'ny maha-olombelona tsy tanteraka anay dia zava-poana sy misambo-drivotra avokoa izay zavatra saininay sy eritreretinay. Koa amin'ity anio ity dia mitezanao melan'ny tsy fombiazanay rehetra, ary osory amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny molotro, ary ny mpiaino izay mandre amin'izao fotoana izao ka maningila tsofina handre tsara mihitsy, dia oka mba hikasika amin'ny fony ianao, ahitany an Jesosy Kristy ao anatin'ny fampianarana rehetra izay rahany eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Ny drafim-panavotana naseho tamin'ny tandindona. Ny Isaia 7:15 dia miresaka toy izao: nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Ny Hebreo 2:4 dia miteny toy izao ihany koa. Hebreo 2:4. Koa satria manana nofo amandrany zaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana, ilay manana herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Ireo andinin'ireo dia mampiseho ny fahatanteran'ilay teny fikasana voalaza ny Genesis 3:15 manao hoe: dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranako sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa hanorotoro ny omby-lahy tongony. Mikasika ny fijaliana ny eken'i Kristy aretana ho an'ny mpanota, io Genesis 3:15 io. Voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoronina noho ny helontsika tokoa mantsy zany Jesosy Kristy zany. Isika ny tokony nokapohina, nefa izy indray no nisolo vaika antsika. Tsy azo ny tanterana teo aminy nefa izany raha tsy nitafy nofo amandratony olombelona izy. Ny tanjona nokendren'ny mpamonjy tamin'ny natongava no isantsika, dia ny andrava ny asan'ny devoly. Tsy inona zany asan'ny devoly zany fa ny fitarian'ny Satana ny voary manontolo mba hanota na handika ny lalàna voarakitra ao amin'ny didivolo. Nasehon'i Jesosy teo amin'ny fiainany maha-olombelona azy kosa nefa. Fa azo atao tsara ny mankatao an'Andriamanitra amin'ny fanarana ny lalàna. Tsy nahita mangirana mihitsy Satana satria Jesosy no naseho anaisitra ny ota, ary tsy mba misy otana fandikan-dalàna mihitsy tao aminy. Andrava izany fandikanany sitrapon'Andriamanitra zany no natongavany. Jaona 1:7-5 misy an'izay. Ary ny afara tamin'ny nandringanany tamin'ny fahafatesana, ilay manana ny herin'ny fahafatesana zany, dia tsy iza fa ny devoly
araka mivolazan'ny Hebreo 4:4 vao mivakintsika teo. Nandritra ny taonjato maro dia naseho an-tsary tamin'ny fanimpom-pivavahana tao amin'ny fitoerana masina izany drafim-panavotana tsy maintsy ho tanteran'i Jesosy zany. Manomboka eto tsika dia ijery amin'ny antsipiriny ny makasika ilay fanehoana izany drafim-pamonjena ara-tandindona tao amin'ny fitoerana masina tetỳ an-tany zany. Tiako ny manasongadina dieny aty am-boalohany fa ny zavatra nokendren'ny fitoerana masina izay tandindona fotsiny ihany dia tanteraka tamin'ny fomba feno tao amin'ny Kristy avokoa. Fa tsoki-hevitra zany ny fanidrikitriana fa ny sabatan'ny andro fafito na ny sabotsy no tandidon'i Kristy ary tanteraka ao aminy izany sabata izany ka tsy ilaina tanterana intsony na tandremana intsony. Aliko ny fitoerana masina any an-danitra izay misy ny fanimpom-pivavahana marina ho an'ny taranak'olombelona teto an-tany. Ny fanimpom-pivavahana rehetra nisy teo amin'ny fanimpom-pivavahana teo amin'ny fitoerana masina teto an-tany, ny fanaka rehetra tao aminy, ny andro firavoravoana rehetra izay mifandray amin'izany dia tanteraka avokoa ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Azo tsorina amin'ny teny tsotra hoe aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy, hoy ny Kolosianina 2:7 satria Jesosy no fahazavana lehibe amin'izay rehetra voasoratra ary izy ny ivo ny fanimpom-pivavahana rehetra. Koa zava-dehibe ny tokony ary tsy maintsy andinihana ny mikasika izany satria mikasika sy mahakasika ny famonjenantsika izany. Ahoana tokoa moa ny mahakasika ny fitoerana masina io? Baiko mivantana avy tamin'i Jehova ka noraisiny Mosesy ny hoe manaova fitoerana masina ho ahy dia onona eo aminareo aho. Eksodosy 15:9. Satria noho ny fahotan'olombelona dia very ilay fifandraisana manokana tamin'ilay mpahary. Tian'i Jehova averina indray zany io fifandraisana tapaka io. Ary indrindra ny amonjen'ny olona amin'ny heloko ny fandikan-dalàna dia nomeny an'i Mosesy ny baiko hoe amboary ny fitoerana masina. Satria io fitoerana masina io sy ireo fomba mpivavahana na mpiarina tao amin'izany fitoerana voatokana izany no fomba tokana tsy misy to azy manoro ny lalana ahafahana miverina indray ho amin'i Jehova. Tsy inona zany fa ny lalam-pamonjena. Zay tsy nanaiky hanao an'io zany dia efa ho ringana izy. Tsy nanao araka izay saim-pantany anefa Mosesy, ka namorona araka izay tiany sy tandrifiny ny eritreriny fotsiny. Fa nisy toro lalana modely naseho azy tamin'izany fotoana izany, ary iny no nalainy tahaka araka mivoalazan'ny Eksodosy 15:20. Ilay fitoerana masina tsy natao tanana ao an-danitra no nalainy tahaka. Apokalipsy 2:1-7 ary ny Apokalipsy 5:5. Io fitoerana masina any ambony io no foibe fibaikoan'Andriamanitra an'izao rehetra no foroniny izao, fa tsy ny olombelona ihany. Ary ao anatin'ny fiara fanekena ao amin'ny fitoerana masina ao an-danitra ao io ny toeran'ny didy volon'Andriamanitra. Ao no hitehirizan'i Jehova ny didy volony. Apokalipsy 2:9-7 ny manamarina an'izay. Herim-po verimaina zany ny fieritreretana sy fiezana andravany didy folo satria any an-danitra ny tena kopia originaly. Ary teniteny foana ataon'ny mpampivily ny famarinana ny filazana fa tsy misy didy folo sy tsy misy ilana izany any an-danitra. Porofo ny fisiny zany any an-danitra ny voalazan'ireo andininy anankiroa ireo. Ny testamenta taloha moa dia tena filazantsara marina amin'ny lafiny ara-tandindona sy ara-panoarana. Ary ny testamenta vaovao dia tsy maneho fivavahana vaovao izy io fa
fahatanteran'ilay sary amanoatra zay nasehony tao amin'ny testamenta taloha ihany. Ny fanambarana fa ny testamenta vaovao na ny testamenta taloha ihany no manan-danja dia tsy hevitra ara-baiboly akory izany satria izy roa miaraka mihitsy no mahafeno ny fepetra ho soratra masina avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ry namako, zava-dehibe ny mba hatakarantsika mikasika n'io fitoerana masina io. Ary mbola hidirantsika lalindalina kokoa ny amin'izany satria ao anatin'ny fampisehoan'Andriamanitra ny drafim-pamonjena navotana antsika izany. Nasehon'Andriamanitra tao fa tsy rava ny didy volony. Kanefa etsy andanin'izay dia asehony fa mbola tia ny hatrany isika na dia nandika io lalàna io ary natolo mihitsy ilay zanany lahy-tokana ho avitra isoloantsika dia tsy izy izany fa Jesosy Kristy. Jaona 4:7. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy-tokana mba hatsovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Move hanao tsinotsinona izany fanavotana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany ianao. Misy fetrany ene famirapon'Andriamanitra io ary izany faripony izany no tsy naharingana antsika hatramin'izay na dia efa diso mbetsaka ary sika. Mitaona antsika hibebaka kosa nefa izany faripon'Andriamanitra izany. Romanina 2:2. Fitiavana io Andriamanitra io, ko andere manomboka izao ankatoa azy. Tsy ho zanaka maditra fa ho mpanao ny sitrany. Tsy amerina an Jesosy antony eo ambony hazo fijaliana indray. Fitiavana izy. Angatao ny fanampiana fa zanaka tiany tokoa isika. Matonina ny lorany an'ilay zanaka lahy-tokana. Araroto fa mbola mifona ho antsika ao amin'ny masina indrindra ao an-danitra Jesosy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nikatona ny varavara-pahasoavana. Mbola mandray ny fivavahanao izy. Mbola mitady ny fifonanao. Hatreo ny fiarako aminao amin'ity anio ity. Mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?